Ampitiavana indray tompo klasy tompo vavy midisidiana ny tokantrano amin'izao takarivany alatsinainy izao. Ampitiavana ihany koa no anasana anao indray ary anaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampalalam-baovaontsika amin'ity takariva ity. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana avy hatrany ary isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Nizotra tamin'ny filaminana tamin'ny akabean'ny andro voalohany ho an'ny fanadina mpanjakana fahatelo dia ny baccalauréat izany. Ny taranja filozofia no taranja voalohany natria andreo mpiadina manerana ny nosy ho an'ny fampianarana akapobeany. Nilamina tamin'ny akapobeany ny fetomboan'ny fanadinana baccalauréat androany raha nitetsy amin'ny fanadinana lycée Rabe Arvelo Analakely izay manana mpiadina miisa 700 kandida izay manaraka ny fampianarana akapobeany. Mitsinjara amin'ny efitrano miisa 50 izy ireo izay ahitana mpanaramaso miisa 2 isaky ny efitrano. 900 candidats eto amin'ny lycée Rabe Arvelo. Série A, C, D. Ny fizotran'ny fanadinana dia nandeha tsara. Ny olona majinijinika, ohatra zao ny ankizy nanadinika convocation dia azonay reglena ihany hoe mitondra rarivo. Ny filozofia no taranja voalohany nanadinana an-tsoratra ireo mpiadina miatrika ny fanadinana baccalauréat maraina. Laza adina 3 no ampisafidianana ireo mpiadina ka ny laza adina voaloha ny resaka mahakasika ny siansa, ny laza adina faharoa momba ny fahamarinana ary ny fahatelo famakafakana lahatsoratra. Ireo ny laza adina ho an'ireo sokajy A, samy manana ny safidin'ireo mpianatra. Iny avy zao dia ny safidin'ny laza adina voalohany. Izy aloha moramora ihany satria efa manana tany an-trano, mbola tsy fantatro hoe sujet momba siansa mihitsy voaka tany sady tsy dia jery siansa loatra fa misy mety ihany le izy moa zany hoe général mety. Resaka siansa sy morala resahan'ny sujet tsy misy nidiran'ny philosophie générale sy hoe ohatrany fa resaka siansa fotsiny dia morale. Ikanina indray dia nisafidin'ny laza adina faharoa izay miresaka momba ny fahamarinana. Eo ihany sady sarotra tsy miresaka vérité. Sokajy D no misy Enrico izay nisafidin'ny laza adina voalohany mahakasika ny filozofia sy ny fisalasalana. Tsy tao amin'ireny anaraka ilay izy fa laza ohatrany hoe tsy maninona zany na ohatra hoe forseko hifanakaiky amin'ilay zavatra ny anaraka fotsiny ilay izy. Izay tena fa zany hoe assurena ihany aloha moyenne fotsiny aloha zany. Resaka momba ny doute hoe philosophie c'est douter, c'est le sujet 1 zany dia définition ny philosophie, définition douter des relations entre la philosophie et douter. Dia au plan zany hoe zany relation an'ilay izy aloha zany premièrement dia hoe je suis pour contre ny philosophie douter. Ny filozofia dia isan'ny taranja iray fototra manana coefficient 4 ho an'ireo sokajy A. Ny hariva kosa no niatrehan'ireo mpiadina ny taranja anglais. Mbola hitoetra amin'ny zoma izao ny fanadinana ho an'ireo sokajy A, C, D ka ny matematika sy ny malagasy no tanterahana rahampitso. Mbola mitoetra amin'ny herinandro ny andiany faharoa ho an'ireo amin'ny fampianarana siantifika.